Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Trano mainty na androvalolo. Nosoratany Ham Randriamiaja. Ovelominy Rakoto, Sinaizy miaraka amin'ny Anjarliva, Vantso. Nandrefeo sy nanatotosa tovra zanamamonjy sy Olosoa. Fara samy trano ito amin'ny manodidina koa ty trano itoeranay menakavy kely tika. Manoatra no reny rova kely reny. Voafefy tambony manodidina sady avo. Misy dobo feno trondrony ao atsimo. Feno zaridaina sy seza ny tokotany manoloana ny trano. Mety tsara hipetrapetrahana sy akanaina rehefa reraka iny. Ny ao atsinana trano feno voankazo ary ny ao avaratra feno karazan-kazo. Raha vao maraina moa ny andro dia ny feom-borokely misioka no mozika malefaka mampitony ny saina. Ny efitra maro dia maro azo isafidianana. Izay tiana toriana, izay tiana hinanana. Sambatra mihitsy aloha zahay. Fa ny mahavariana kely dia tia izy tsy nisy nipetraka nandritra ny taona maroko. Ny olona manodidina koa moa rehefa anontaniana dia tsy mamalina iray aza fa ohatrany mandosondositra izany. Lozako miasa saina eto fotsiny fa ndeha no raharaha fa me atoandro ihany tia ny andro. Fa nakaiza moa nambinin'izay. Nambinina! To tsy misy mamaly. Fa nakaiza koa ary ny zazy iny. Dia hitady azy manerana ny trano ve? Ny rarahako ato efa mila hifanisa amin'ny volondohako mihitsiny. Ny fitadiavana azy koa mbola ho raharaha. Tena hitena amin'ny toko mihitsy ny amba hitadiavanay mpiasa fa tsy lasa tsony tika. Tena tsy arako tsony. Injehana ny atsy, atao ny aroa. Nambinina! Avy aty aloha ianao angany. Nambinina! Ianao moa tsy azo tenenina. Manina ny dakanao mafy tahaka izany ny varavarany. Raha simbio ngambo io dia ataony dada. Midira aty ianao e. Aloha jereko andala tsara mihitsy fa izy. Andray. Ary to tsy ato akory izy. Lasa ny afina ny anefitra hafa any angamba. Manoatra rangano ny zazakeliko. Mampite hidaroka tsy. Indray nefa kizitina sarotiny ery raha voatenenina ny zanany. Jereko any anefitra aminy any ary hoteneniko kely fa tena mandreraka mihitsy zao ka. Mbola matory. Sa mody matory. Nambinina. Mifazy ianao fa za io ianao mody matory eo Mifazy. Ahoana neny. Zay nge tsy mianatra e. Manina koa ary amin'ny foaziny sahady. Tena vozo tairiko zao Nambinina vao ny fora zao fijeriko azy zao. Andry. Iza zany ny azakazaka sy ny mety ao andala tsara tao. Hafa. Mitsangana ianao teo e dia andao ampio neny ianao raha fa tsy lozanao matory eo. Efa toandro be nge ny andro e. Ka ny olona verangamba matory makaina dia tsy averany neniko. Aza manao kamivavy eo moa e. Ao Verina, efa mifolo zao. Aingana manampy any neny manao rarana an-dakozia. Kosy. Mandana fa ho avy
Tena misy zavatra hafahafa mitranga atao amintsika ato. Koa ny zavatra hafahafa hitranga ato zany Sara. Ny sainao angamba nefa tsy mitombona na reraka manora raha ianao dia lasa mamorona an'izao zavatra hafa rehetra izao ny eritreritro. Dia za indray ngery dada mifoazo vao maraina tao ireo zany izy. Sady amin'izay izy mitabataba ohatran'ireny nisy iny indray. Aza be filaza io koa ianao ihany rehefa mifiry maraina maraina. Manginonareo mianaka fa tsy tsara ny adinareo eto ka makaina izao no mety amiko. Dia nareo mianaka koa mandehana any ambadika any ny fanazava aloha e. Za mihitsy ry dada. Nene maty za foana lazainy fa manao ny tsy mety ato an-trano. Ka za kosa aloha tsy andany rora aminao e. Za zany vizana amin'ny fanaovana raharako mbola andeha andany hery sy rora aminao ihany. Raha endry ianao dia mandehana manidy ny varavarana rehetra fa miditra ny moka. Za indray raha be faniraka. Ianao moa dia tsy azo irahana mihitsy. Mandehana re atao izay mpanaovina iny ianao e. Dadako. Fa zao tokoa ry Sara. Sao dia mba tokony aka mpanampy anao fanaovana raharaha ato an-trano ary tsika. Ohatra ny hitako misorotra eny amin'ny endrika mantsy ny areranako. Za zao tena saika androso an'izany sosokevitra zany aminao mihitsiko. Nanao moa ty ny tonga aloha. Dia aiza tsika no ahita? Manatona an'ireny azansy efa mamolavola olona hiasa trano ireny ka. Ka reny ve tsy lafo be ny karama amin'ireny? Kana lafo be aza maninona e. Reny ny mpiasa miasa mafy sy biasa indrindra nefa mikarama vary masaka. Everinao moa ry Sara fa hoe mora ny mahazo azy ireny. Misy ny fo vao mangirany ratsy ary tsy matory raha tsy misasaka ny alina. Ny tsy fakasitrahana ny zava-bita sy ny fanambanimbaniana azy ireo ataon'ny mpampiasa moa zany manginy fotsiny. Eny mijaly inge ireny olon'ireny saingy tsy miteny izy e. Noho ny tsy fananany no iretany ao aminao anompony anareo menakafy. Raha ohatranao aloha ny mpampiasa rehetra dia hiadana ny mpiasa trano. Za nge tsy miteny hoe ampiadanina izy ireo hoe fa mba jerena ihany koa ny lafin'ny maha-olona ka. Tsika mpampiasa mieritreritra foana fa hoe volanao tsika ny mialaka izay tiatsika ataonao ataoko. Ianao koa be resaka. Zany nisy. Eo rehefa ny tsika tsy ataontsika ohatr' izany e. Ny tiako izao dia manafatra ankizivavy any ambany vohatra no ambakaina. Omena 3 alina ariary dia faly. Nefa ny asa miandro tsy araky nena. Manararoatra ny fantrany. Amin'io koa tsy izy ny mandray ny karama fa mbola amelona ny ray aman-dreniny. Aleo hijanona any izany resaka fangalana mpanampy izany ka. Ohatra ny ampifanditra tsika eo raha ohatra ka ho tohizina. Tsika nga mifanditra za mba miteny ny zava-misy hitako. Tsy tiako ange mantsy ry Sara raha hoe anao an'izany ianao e, anandeha volona. Fa izay tianao angalana ange tsy olana tsy maninona mihitsy. Tsetsa tsy haritra ihany mantsy ny ainy ka tsy maintsy nambarako so ampitodika ny sain'ny olona mampiasa olona ohatraniny. Tovo amin'ny 12 sasany alina. Inona koa raha nataitra tampoka teo? Why? Tena misy rivotra mifofofo koa zany. Misy tsy vohidiny nambinina ary ve ny varavarana no mifofofo be ohatran' izany ny rivotra e. Aloha jereko any ka. Toko ty matory be tsy mary izy ambonin'ny taniko. Andrehitra jiro aloha. So ihany ny interrupteur fa takarina kely fotsiny. Patray, faiza koa izany interrupteur izany. Ndre, ohatrany hoe nisy namindra. Nefa dia eto akaiky ny loham-pandriana no misy azy. Nafindra ny toko ve? Sa so dia nitsoahany fa nisy court-circuit. Nefa vita tsy nanaitra izy. Lampe de poche zany no arehetrako. Aiza moa izy teo? Natao amin'ny elanelana ato ny tokony misy azy. Izay fa ho tsapako ka. Aleo
Piretina amin'izay dia mitsangana eto ambony fandriana eto. Aloha tsy ho foaziko toka fa sao dia reraka koa izy ka. Ozay. Ary le interrupteur aza tsy nihitsika tamin'ny toeranko. Nefa nge dia tena tsy voatsapako mihitsy izy teo e. Vonoana indray izany ity dia nijirona piretinako. Na izany aza entana ihany ka. Tonga dia arehatra daholo na ny any an-dala tsara aza. So ihany fa ato amin'ny efitranonay mivady avokoa ny interrupteur rehetra. Mitsangana amin'izay kiry sarahany hidi varavarana fa tsy. Mifofofofo be mantsy izany rivotra izany. Fahaizako nefa izany varavarana mivoamampiditra rivotra izany. Ohatray. Tapaka indray koa ny jiro. Mandreraka koa izany ka. Dia arehatra indray izany ianao ny lampoko. Oay. Ohatran'ny hoe misy manaraka ve. Maheno famindran'olon-kafa aoriana koa ho mantsy. Andriamanitra dia sanatria ve ka misy olona tafiditra ato trano ato? Herika tamiko arangady ho hitako hoe iza sy alehany any alehany. To tsy misy olona. Nefa nge dia tena oay. Ary iza koa ry ambadiky ny rideau ry. Tena olona io. Ary avy eo izany le rivotra ny miditrako. Mitopatopa le rideau. Matahotra. Andriamanitra. To vehivavy lava volo be manao akanjo fotsy mihosin-drà. Tsy ngevana. Zamanatona aty ianao e. Matahotra. Aza keny ndaina e. Sara. Misy zavatra midoboka ny andala tsarany fa areto kely ny jiro e. Ohatry. Fa aiza koa Sara e. Zay hitako ka izy no maizina be tsy fakaitanako atoko. Rasa. Aiza moa ny telefoniko teo. Tika. Ny jirony eto no rehetra dia jiry aza so dia sanatria ka izy ary le reko midoboka teo e. Sara. Aiza ianao e. Dia koa tsy mahatsinjo lavitra le lampy amin'ny telefona kosa. Andriamanitra to ny vadiko ry mitsirary. Hoeny engana aloha hamonjy azy so dia sanatria ka. Sara, maninona ianao e? Nambinina. Tady izany miantsoantso izany. Fa misy inona? Nambinina. Ho avy re ary dada. Ohatrany hoe ho andala tsara dada miantso ahy. Fa maninona ary ianao e? Andriamanitra, fa naninona ty vadiko ty e? Mivandravandra be ny masony sady mitaramena. Mivoaka faroratra fotsifotsy be ny vavany. Lasa tsapaina fitepony fony. Mbola mitepoka. Oe? Fa nanenina dada. Io e? Mivandravandra be. Dia amin'izay indray mivoaka zavatra fotsifotsy ho vavany. Dia tsaiky hoe andao izy bataitsika mianaka ao amin'ny efitrano nefa tena gody be mihitsy ny lohalika ka tsy zakako samy rereo. Avy eo tsika miantso dokotera. Nisy olona tafiditra tato an-trano alina ka. Fa ny mahagaga koa nge dia za tsy mba ny foaziny Sara akory. Raha ny
fanamarian'ny dokotera mantsy dia hoe nisy nanan-kenda mafy izy ka izay no namena be ny masony. Nitendany azy tia mbola misy dia-tanana. Fa ny mahavariana rehefa nilazainy ny dokotera fa hoe nisy faroratra mivoaka ny vavany dia nilazainy fa mety misy aretina mitaizany vadiko. Na zo malasasaina ny dada mandinika neny eo. Mieritreritra ny teny le dokotera alina ve? Fahady ato izay raha zao no mitoka. Rety varavarambe sy varavarankely to sarotra vakiny reto no misy mahavoafy any ivelany. Tena olona kendry amona faty mihitsy mato tsy navelany endra tsy nitarapoka tamin'ny tany. Saika ka mbotra tsy vidiny aho. Oe, mikofokofoka neny zany. Io fa taitra nendry dada. Kay. Marary be ny tendako. Aza mbola miteny aloha anao e. Makaina tsara. Eno a. Mangalaina tsara nenika a. Ka zange tsy maninona e. Fa ny tendako tsapako hoe marary be zany. Ohatran'ireny hoe nisy nanan-kenda ireny. Marary mihitsy izany tendako izany ka. Toka mba meo rano aloha sotroko fa maina be ny tendako azafady. Tiary Nambinina. Ahoana neny? Mba omeo fitaratra kia azafady hijereko ny tendako fa mahatsapa ho hafahafa ako. Kamba misy maratra ny tendako. Sara, inona ho any zava-nitrangalina fa tena tsy mazava amina mianaka mihitsy e. Ka nahita tara za mety tsy inona reo mianakako. Aiza le fitaratra ry Nambinina? Tirineny a. Andriamanitro, tena misy dia-tanana ny tendako. Sady amin'izay mangana be. Saika maty aho. Raha hitantarany zava-nisy azo dia tsy ino mihitsy izy mianaka hoe matotoa no hitako sy nanan-kenda. Mbola tsy hitantara fa ionona amin'izay fomba filazandro zareo eo fotsiny ka. Valo arika be nendriky nendra vao nahita ny sariny. Tena raiky tahotra izy. Neny a? Nisy olona tafiditra tato an-trano e? Dia mifanena taminao zareo? Dia nikenday ianao azy niveriny-jareo fa hoe maty? Dia navelany avy eo? Satria nidoboka be ny fianjeran'ny eny ka nanaitra ny dada. Dia lasa zareo fa tsy mahatondra ninina. Tena izay tokoa ry anaka. Tsy hitantara aminareo mianaka ny marina satria fantatro fa tsy inonareo. Dia naninona koa nefa ianao tsy nanaitra rehefa naheno zavatra fafy fa tsy nandeha namono teny ohatr'izao ka zange ny lehilahy natao hiaranareo mianaka e. Sady raha matiny teo koa neny dia tsy manana ny entsony a. Tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany e. Mahatokoa hoa tsy nanaitra nareo mianaka dia fantatro fa samy reraka nareo. Ka tsy andeha asa aloha androany fa hijanona iandraina eto e. Aleo Nambinina no hijanona fa ianao mandehana miasa sao dia tezitra eo ny lehibe anareo e. Za koa ngery dada efa vakansy. Eny ary dia karakarao tsara reo reninao io ry Nambinina. Aza velanao raharaha izy an'io fa ianao manao an'izany. Saingy aza manao vizana be koa ny zanaka dady e. Eny tompoko. Io manarya dia andefa avelako nareo mianaka e. Dia mandehana ataovy ny raha andriry Nambinina. Dia ataovy matsiro be ny lokatsika. Endry neny a. Hoary amin'le rangahy atsimotrano ry rehefa avy eo ka Dada Razaka no anarany raha tsy diso a. Eny e, ohatrany tena izay mihitsy. Raha ny fijeriko azy ivelany izao dia tokony ho 80 taona eo izy. Sady efa ela koa izy no mipetraka teto raha ny fahitako azoko.
Anontany azy momba nyity trano ity a, hoe iza no nipetraka tato taloha dia naninona tsy nisy nanofa nandritra ny taona maro ity trano ity. Mino aho fa izy mahavaly an'izany fanontaniako izanyko. Raha izao mantsy no mitoy, hialatra amin'ny aiko mihitsy. Ode marina raha tsy feon'le madama mipetraka ao amin'ny rovalolo zany. Dia inona nataony ity ka? So dia mba hanontany amiko ny momba ny trano azy. Dia raha izany tokoa dia inona no valiko azy io? Ilazany marina sa handainga? Amorona tantara vaovao? Aleo tantaraina aminy angano dia anjara amin'ny sisy. Ampandrosoako izy fa tsy tia hahenao daody intsony ny sofiko. Ny feony koa mikaratsana loatrako. Ho avy eo. Ha? Manahoana ianao anaka? Manahoana tompoko? Salama ka, mandroso anaka. Aza misalasala fa mandroso e. Misaotra indrindra tompoko. Petrapetrary ianao anaka. Aza dia manao vahiny be loatra e. Ka inona ary no azoko ataonao e? Tsy izany ao tompoko fa izaho ilay madama mipetraka ao amin'ilay trano mainty e. Fa mba hoe hanontany anao a momba n'io trano hipetrahana io. Efa fantatro ka. Eny ary ka inona no tianao fantarina ary anaka? Ny tantarany re. Hoe iza no nipetraka tao taloha, fa naninana ny taonany maro izy io tsy nisy mpanofa. Nefa nge dia trano mitovy amin'ireny rovo ireny. Raha ny zavatra mitranga amiko mantsy tsy mampino. Eny ovaliako izany fanontanianao izany a. Fa ny tiako fantatra anaka dia nanao fanadihadiana tsara ve nareo a talohan'ny nanofanana io trano io ka? Tsy dia nanam-potoana be loatra izay tompoko nanaovana an'izany. Izay koa moa maika nifindra rahateo e. Sady trano tsara tahaka an'io ve moa isalasalana? Izay izao no tena nahavoanareo koa. Fa nahoana tompoko? Mba fantatrao moa anaka ny anarana iantsona an'io tanàna io. Ny fantatro izao dia hoe trano mainty. Satria izy irery ihany ny trano miloko mainty eto amin'ny manodidina sady somary mitokatokana kely. Izay tokoa aloha ny fiantso azy io e. Fa Androvalolo no anaran'io toerana misy an'io trano io. Androvalolo? Eno anaka, Androvalolo. Arak'izany anaran'izany dia misy lolo ao amin'io tanàna io. Misy lolo? Mba tantara ho aho ery dadarazaka ny momba ny tanàna io. Eny ariko. Izao ary anaka ny tantaran'io tanàna io ka eno tsara. Talohan'ny anamboarana ny tanàna io dia fasana ny teo. Zany? Fasana lehibe dia lehibe tokoa. Ary tena masidoloka. Vitsy ny olona sanandalo teny tamin'izany. Kanefa moa taty aoriana nanomboka tsy nifankazo intsony ny mpiray fasana. Ka saminaka ny havany. Dia tsy nisy razana intsony tao saingy mbola henoina zavatra hafahafa ihany rehefa amin'ny alina. Indrindra moa rehefa dia volana ny andro. Ny nahazendana ny mpiaramonina tamin'izany andro izany anaka dia nahasaina mpivady avy any an-drenivohitra ny videotany io na dia mbola teo aza ilay fasana. Zany? Tsy nataon'izy ireo sakana tsy hananganana tanàna eo no resaka natsidiky ny olona tamin'izy mivadika. Narodany zareo ny fasana. Dia io tanàna miendrika rova mandraka kehitriny io anako. Dia ahoana ny toy aloha e. Herinandro taoriana ny nahavitana ny trano dia nifindra tao izy mianakafy. Izany hoe izy mivady dia ny zanany efatra mianadary ny mpanampy telo vavy.
samy nieny eno avokoa teo ny ray tanàna toy ny miandry zava-doza hitranga. Zany. Dia zava-doza tokoa no nitranga 3 andro taorian'izay anaka. Dia ino zany zava-doza zany ary dadarazaka? Maty tao daholo izy rehetra. Andriamanitro. Sady tena nahatsiravina sy nampanahery ny jery an'ireo faty. Eno tsara. Izy mivady teo ambonin'ny fandriana no hita faty ny boridana. Ny miaratsy ny amin'ity teny anaka, ny filahin'ilay rangahy tsy hita. Ny voamasony roa lalina be no sady mangana. Ny lohany ny vadika. Ny an'ilay ramatondray toy ireny noky andainy ireny satria nisy dia tanana namaritra mangana teo amin'ny tendany ary ny voaka ny lelany. Mbola mialatsy ny anaka. Ny fivaviany koa ny voadrana moto ny fandriana. Dia toy ny nahazo azy mivady koa ny nahazo ny zanany sy ny mpanampiny. Ary taorian'izay dia tsy nisy olona nipetraka tsony tao, fa dia ianareo zao no nandimby andry zareo tao. Zany. 3 taona lasa nisy izany tantara mampalahelo zany anako. Tena mahatsiravina izy zany ary dadarazaka. Loza mihitsy. Tena matahotra sahaty azy zany. Dia inona re no ataonay ry dadarazaka? Ka ny vahaolana anaka dia ny fialanareo ao tsy misy atakandro Zany. Ndrao anaraka hatramin'ny ainareo 3 mianako koa ka dia raharako. Le vadiko ve anaka an'izany? Andry? Voaingana loatra mantsy izay no nifindra tao. Fa nanomboka ao maly no nisy fisemoan-javatra hafahafa miatramiko. Ka izao azy raha mbola tianao no velona dia reseo lahatra izy. Ianao manao ny fetendiny zao manafin-javatra eo amin'ny tendanao minao fa dian-tanana. Tena dian-tanana tokoa no mamaritra eto amin'ny tendako ry dadarazaka. Tanao azy zany. Mbola ianao rery zao aloha niara-ny fampijaliana raha azoko tsara. Ka izy mianaka ange tsy mino ny sady tsy mahity. Ka mila mialo nareo dia misava ny zavadrehetra madama. Ny odilolo manko toa tsy andaitra otsoniko. Efa nisy nanandrana nandoro fingotra ihany tao saingy zareo indray no nahita faisana tao. Efa nisy mpitondra fivavahana koa tao fa vao teo tokotany dia niverina ary vaky nandorotra izy rehetra. Otray, fa nisy ina ry dadarazaka? Angatsy loha zanaka. Nisy tovavy lava volobe ny akanjo fotsy nisondra hono nijoro teo ambaravarana. Dray. Sady nikikika mafy be. Naharatra vokatry ny fifanosehana mihitsy aza ny sasany tamin'izy ireo ko. Ary aza dia mivalo arika tahaka an'io re ianao anako. Tena mampatahotra izy zany. Ihany ny vahaolany dia ny fialanareo 3 mianaka ao faran'izay aingana indrindra. Zay ihany. Zay tokoa angano atao ry dadarazaka. Eny misotranao tsy nanafina ny zava-misy rakety ny tanàna io fa angatadalana kely aloha tonga anao velomaty aminao ihany zay 3 mianaka rapitso dia rapitso ihany. Dia mahare zanako. Misotra indrindra re ry dadarazaka. Tena tsy tamana ato amin'ity trano ity akia. Marina fa tena tsara izy ity saingy tsy tamana Ka inona nefa tsy mahatamana anao ato ry Sara? Aiza indray tsika nahita trano miavaka kely ohatr'izao ka? Ka matahotra ary toka. Matahotra ny aintsika 3 mianaka. Sara, raha nomba an'ilay mpangalatra hoe nanakendranao tamin'iny mampatahotra anao aka gardien-tsika dia mivaha ny olana. Dia atao tsara idiko ny trano dia tsisy olona tafiditra ato. Ka tsy zany mihitsy ange. Fa iny misy zavatra hafahafa ato amin'ity trano ity. Ka ina ary mahafahafa eo izy ianao fa ianao nge nohatra mbola tsy tena zatra ato dia izay mahatonga anao miteny an'izany. Toka, andao atsika hifindra tranoko tsy te ho faty ato ary toka. So dia mba lasa dala ary ty vadiko ty. Aizako tsoro tsy vitany io dia mitomany. Sara, fa inona no mahazo anao Matahotra toka. Matahotra. Tena matahotra. Ka tsy azoko ange inona ny tena atahoranao Le vehivavy lava volobe manao akanjo fotsy mihosindra. Matory aloha ianao any anaty film horreur ny misy an'izany aky vady malala koa. Toka, le vehivavy zany ao an-dakozia zany. Ianao aza sary tahotra ohatr'izao ka. Voalavo zao zany fa sainao nefa mamorona zavatra tsy misy mihitsy. Aloha jereko any ka. Oe le ty.
vaky ny akamaroan'ny voliary tena voalavo be mihitsy zany matona hitsika nitsy fitoeram-bilitsika. Ny volany koa reto miparitaka iran'ny lakozia. Ngamba tena ny vanentsika tato ry zalahy. Raha azoko elisany aloha tonga dia endasiko velona. Tsy maintsy alaminy reto nefa raha torimasoko efa manakaikiko. Ela be koa toky any an-dakozia ihany ka zato efa mataondrako. Andriamanitra, zany indray le izy. Ampio Andriamanitra. Io izy io. Io mijoro be ao ambaravarana io. Tray, mivoraka be ny lohako, malemy ny vatako, tena godro ny lohaliko, mihetsiketsika daholo ny fanaka, topatopa be daholo ny rideau, tsy nihevana koa ny fandriana. Io fa manatona. Aza manatona ianao e. Sara, sao dia tokony ho any amin'ny dokotera ary tsika? Ngaza marary no entina ho any amin'ny dokotera. Ka tsy marary indray ary ve ianao io hoe jereo ny endrika fa koka ianao koatra memahiandra manalina zaniko. Efa hoe tsy marary aho Sara, zany tsy mila dokotera. Fa ny ilaiko dia miala ato tsika telo mianaka dia ny mbola tsy tara. Neny tena mila makany amin'ny dokotera mihitsy neny. Tanao zany? Tsy hitako misorotra tsony zao le endriky neny malandilandina sy le takolaka mampite hanongo foana iny nge. Jereo nge zany izy zanaka aza mahita fa niova be mihitsy ianao Tsy mila dokotera ho azy za. Ary za koa tsy marary zany fa diso ny fijerinareo mianaka dia mba laza dala ty vadiko ty ry Andriamanitra. Fa inona moa ny olana ary dady raha miala ato sika? Raha hoe izay mahasalama neny, tsy mampalahelo any dady ve mijery azy ohatr'izao Ka hiala ato tsika ary dia hoaiza izy nambinina ka nga misy trano hitanao anatin'ny adiny iray na adiny roa zany sady izy tsika nahita trano tsara ohatran'izao ka tsy moramora nge mitady trano amin'izao fotoana izao ny mpanera raha teo efa manao ny ataony. Ka aleo izay ataony ihany ataony fa ny fahasalamana eny zava-dehibe. Aza lozanareo mianaka amin'ny famaly eo fa hohanina sakafo sao dia mangatsiaka Ohatray nohanao indray ny laoka koronambinina dia nafeninao hatramin'ny sotro kokoa io indray indry. Ka raha tsy zazakely tsony ary dadany ianao azanyko. Jereo fa sao dia latsaka ao ambany latabatra ny sotro. Lasaka ve dia tsy hoeniko ny falatsahany. Ianao mihitsy efa zatra misangisangy io ka. Ty re hinanana fahazalozanareo mianaka amin'ny fanditra io hita foana izay avy eo. Raha tsy lasany. Lasany izy? Lasany izy ka. Tena tsapako ny kely andro manalina ny koka. Rovina ary toko vao tonga saina ka hitady trano ka. Raha izao no mitoky ho ela dia andao ny tany.
aloha piritra ny sady andrahoana ny sakafo fa noana koa zany ka izy mianaka izay efa ho avy. Ny andro koa tia miatoandro ihany. Andriamanitro, izay indray matahotra. Misy mamono varavarambe. Eo indray ilay olona manao akanjo fotsy lava be dia miosindra. Ary toa misy antsy lava lela eny an-tanany. Tsia! Aza manatona ahy ianao e! Roneny masaka be sakafo fa tena nanona be zay sy dady. Mandehana terany amin'ny efitrano ka tapinao dia misoloa akanjo fa aza manana fahazarana ny hoe akanjo entina mivoaka ihany no tenainy. Dia mba eto any tia kitapoko tia tero amin'ny efitra fa za aloha hipetraka eto amin'ny salon eto hijery tele. Tompoko lasa ary tompoko fa mahazo toa ianao mijery tele. Ary aza manany any enao nambinina. Tena refina zany ka. Andeho any an-dakozia mihitsy aho hijery an'izay masaka ao ka kankana ary ato zany efa manao kilalaka atao kiboka ato. Ary mba namaly moa izy tamin'ny nambinina nanao ao dia atrano koa tao magingina hafahafa zany. Sara soe amin'izay ny sakafo tena nony e. Gambola tsy masaka ondro dada ny sakafo? Dia tsy haiko ry anaka fa mandehana jereo an-dakozia ny reninao e. Indray ako dada be faniraka be ka. Ay dia mijanona ary eto akaiko eto rehefa tsy nony e. Nonaka nona be mihitsy. Neny masaka be sakafotsika fa nony zay e. Neny mivalapatra be amin'ny tany ary oe mandeha rano lohany. Dada avy ety fa mivalapatra be amin'ny tany neny. Mivalapatra be ao izy. Andriamanitro manina indray ary ty vadiko ty. Ao aloha ianao anaka hijereko azy. Mbola miteko ny vonika. Andao mba taitsika mianako any ambonin'ny fandriana aloha izy. Dia mangina amin'izay aloha fa tsisy zavatra vita ny ranomaso ange ry nambininy. Ao ianao mibata ny tongony dia za mibata ety amin'ny lohany. Avy eo tsika miantso dokotera indray e. Misaotra anao dokotera fa raha tsy nisy anao dia efa nilozana izay mianakako. Tena manakavana tokoa manana anao e. Mahavonjy amin'ny andro sarotra ohatr'izao. Dia misondrota voninahitra dokotera tonga avy amin'ny ambony indrindra. Dia mandram-piona indray ary dokotera. Dato io fa mikofokofoko neny. Tena mafezatra be zany ny lohako. Toka nambinina aiza nareo mianaka reto zay ry neny fa manino neny. Aza dia ampiresahana be izy ry nambinina. Tena mbola kely nge ny heriny. Miresaka amin'iny ihany ianao rehefa mahazo aina izy. Fa inona ny lazan'ny dokotera ry dada? Niakatra be ny tension dia fanina izy. Dia ny kapoka ary nitatazan'le rindra databatra iny lohany dia izay no nandratra aziko. Nganery dada mba tena ho izay tokoa.
Aiza marary aneny? Sisy faritra marary any fantako ry zanako a. Ka maninona ary neny? Ny tantara ho amory neny fa miaino aneny aho. Vonina iaino azy zany ianao? Ka mahatonga izaho manontany dia vonina ny aino izay lazainy neny. Zao ary. Hoe ahoana neny? Mandeha karakara ny sakafo fa nono ry sy dada. Inona tsondry neny sakafo hiditra amin'ena amin'izao a. Niaza nidy hatramin'ny vavony. Mandeha ry na ambinina. Neny koa zany. Sady atory kely koa fa tena reraka be. Eny ary. Rehefa avy eo zany. Raha misy zavatra mitokona na kely aza. Jereo fa ny vary zao mbola eo anaty sahafa io akaiky eo fatany io. Azo loka azy aiza. Efa ao anaty vilany ve? Eo e jerena. Le loka tena mety amiko tia nataony neny ity. Chou-fleur. Mino fa misy totokena any. Dia ho sakafo atoandro ve reto sa ho sakafo hariva ary? Raha atoandro efa dila. Ny hariva zany mety. Ny atao aloha ny atao dia ho ity eo ny toyany. Mandeha fa tsy midororo. Andriamanitra izao koa zany. Misy olona tafiditra ve ato an-trano? Neny, misy mamono zay neny. Aiza moa le bara-trano iny? Ity anjoro-trano ity ka. Endoko ty dia velesiko amin'ity izay mifanenaniko. Andro mbola tsy maizina io ka ty aminay aty tsy aiza miaina. Dia fanjevo atsikako. Na vehivavy kely aza tsy anaiko mora foana ny androm-bana fanananay. Hitsaitsaika hamonjy ny hevitra ny dada sy neny. Tena misy olona mikakakaka zany. Avy aty amin'ny hevitra misy any neny. Tena aty mihitsy zany. Tonga dia takako ty varavarana ty dia sy alehany any alehany. Isa, roa, telo. Neny mitsingevana. Manao akanjo fotsy miosindra. Hoe sady miodina lohany no kakakaka. Voadrany masony sy ny vavany. Andriamanitra, fa ino ty? Hoe mandady amin'ny rindrina mihazo maka ty amiko. Andao anaka, andao hivoaka ato aingana tsika. Aingana dada vazaka ty fa aingana ianao anako. Aingana ianao, andao. Fononao neny. Aingana loha. Maty neniko. Andao aloha anako tsy maty zany izy. Aingana aloha, aingana ianao. Manolo ianao e. Aingana loha. Hoe to tsy otrony falasaiza. Nambininy ny varavara kely rehetra
rehetra ty ambany tsisy midy. Ny varavarambe azy ty moa mivoa mitanatana nefa ny andro efa miariva. Tsoa patoreny moka indray raha izao ka tsy nisy adiny roa akory nandehanako ny vidy fanafody dia tsy misy zava-bita ny tato. Ornambinina, fa aiza ianao e? Maninona ny tsy dinao ny varavarana rehetra nefa ny andro efa ariva e. Dia ampireto daholo ny jiro aty ambanitra. Mba hakatolo moramora nambinina izao varavarana izao fa aza dia akaratoka mafy ohatr'izany a. Rehefa tsy hanao ianao aleo anaovako azy e. Ornambinina, ianao moa tsy azo tenenina. Raha mihintsana eo ireo varavaran'ireo dia ianao no saiko manamboatra azy e. Miaminao amanko a. Mba nanao ahoana ary izay sarao ny hevitra hoe aleo izy nijerena avetrany sady anome azy an'ireto fanafody reto fa raha inambinina toa tsy laitra ho tenenina ka aleo fa voaiko moramora ty varavaran'ity sao dia manaitra azy. Dadarasaka, ahoana anako? Efa ohatrany dada matoa midy avokoa ny varavarana sady mirehitra ny jiro rehetra ty ambany. Izany mandrehatra ny jiro rehetra ny ambony. Oe, misy ny anako, misy ny ndray nirehatra avokoa ny jiro tany ambony. Ary iza koa io amin'ny varavaran'ny efitrano keo? Iza hoe? Ineny ve io? Dadarasaka, hitanao ve io? Hitako anako, tena hitako io. Andaso aloha e, amafiso ny saina anako. Amafiso ny saina hoa. Matahotra. Varavarakely avaiza moa zao zany lazaina fa ahitana an'ilay olona izany. Tsy dia hiteny aminy afa tsy mahita ninina akory ako. Ary ao koa ve izany dada raha izany? Andoro dadarasaka heverina any aminao fa tena matahotra. Tena mety le matotono miandratsika ao. Tsy misy an'izany eo anaka, andaso aloha. Tsy maintsy miditra tsika izay ihany no ataontsika aloha. Anavitra ny renonao tsika ary anafoana ny asan'ny satana manjaka atao amin'ity trano mainty ity. Andaso e. Oady oady tompoko. Aiza izay olona e? Dadarasaka, tena matahotra na miditra ao ary. Aza matahotra anao anaka fa efa eto aho e. Dia ao koa ndrainao hiaro anao e. Amafiso koa ny saina dia mivavaha mafy fa tsy nisy aizina nandresy ny hazavana izany anako. Efa kely ny finoako ka. Ka ny finoana re anaka no tena ilaino ao ianao ty a. Izany fa nisy moatsika. Saotra. Inona moa no ataonao aty avelan'ny tirina ambinina nefa ianao no nanidiny trano a? Sa nidina tamin'ny tady teo amin'ny varavarakely ianao ka? Manontany ianao nge za e? Toa loza anao mihenaina fotsiny ka? Azafady ramosea, tsy izany no... Mialatsy indrindra tompoko. Na ny rabanao aza adinoko i dadarazaka moa? Ka izy indrindra ka mahazo... Midira ty ianao dia... lasa mamonjy ny efitranonao ary aza mivalo arika eo e. Tena mialatsy indrindra ry dadarazaka fa noezingeleniny amin'ity andro maiziny ity ianao anatitra azy etyko. Ka tsy izany hoa fa... Eny e, ialana tsy indrindra tompoko. Aleo fa ateriko eny am-bahavady ianao ry dadarazaka fa izay mianaka mbola iresaka kely a. Ka... Ndreniko ao mantsy tsy dia salamalama loatrako. Izany raha nisy nandarany le rangahy ka ny azy ihany nasisiny. Tsy mantany mantsy fa tandrindromondoza ny vady aman-janany a. Zay dadarazaka mandalo aminao raha-pitso ariva e. Mandram-piona anao. Mandram-piona anako.
Angitsy ny teny hoe mitapifia ao ambadiky ny varavarana ianao sady mitomany e. Any amin'ny efitaninao ianao no saiko mandeha. Ka matahotra ary dada. Tsy teo any ambony any a. Ka hatramin'izay ianao tsy natahotrako. Vozonana vao midina tika zao vao hoe matahotra. Andatsika hifindra-trano dada ka. Ny findran'ny aretin-drenanao koa ianao amin'ity ala ato tika. Fa inona ny tena olana androna inona? Misy inona ao a? Misy matoto ato. Mampitsialy anay sineny. Nidiran'ilay fanaratsy neny dia niova ny endriny. Vadika ny lohany dia nandalo tamin'ny rindrina izy dia amono raha tsy nisy an'ny... Nambinina, salama tsara velo ianao ty e. Ny reninao aza marary eo ambony fandrinako. Kely neriny ka hoe zao tsy voarebirebinao amin'izany ny lohako ry Nambinina. Tsory amiko hoe taizenao dia naniny indrangainy nanaty tanao taty. Tsy mamorona ary dada. Ary mangina ianao fa reraka be soko menanao mitomanitsy a. Mangina ka. Tonga teo amin'ny vodolo ny varavarana taty ambany dia nasaiky midino ary nakarapoko mafy rehefa nanidiny varavarana ianao. Ny teny anao hoe aza karatoka mafy ohatr'izany ny varavarana. Zany indray memezanao. Ka tsy zany dada. Fa izy le matoto. Ie. Tsy ino maty ianao ry dada raha tsy avy mandevina. Andao aritsika ho any amin'ny efitranonareo raha ho hitantsika ao neny. Nahoana moa izy nisoka a? Ka efa tao aminy ary ve dada e? Ny varavarana fotsiny no voaiko moramora dia iny dada razaka nanao odiniko. Andao aritsika ho any. Dia amin'izay hitany dada tsara hoe marina ventengo sa tsy marina. Hoe tsy eo neny fa laza n'ilay fanaratsy. Dia milaza aminao ary fa omeko sazenjany ianao raha hono reninao a? Andao e! Ikeko daholo izay sazy omeny dadana. Nga ivaravarana io teo ry Nambinina. Tsy nanidy an'io a? Tsofony rivotra zany dia nikatonako. Vao io fahazamiana any eo ianao e. Ka matahotra ange ary dady. Ao ianao amako azy ary. Maizina be tsy hifankahitanako ato fa areto aloha ny jiro Nambinina. Fa lasa nakaiza ny reninao e? Mino amin'izay dada. Tsy eo ambony fandriana zao neny. Orizy mianaka. Variana binga ianareo mandinika an'io farafara io e. Efa tsy izy io ry dada. Totsy maratra na kely aza. Marary angano zanako no hafahafa sahala amin'izany no fiteninao. Dia tsy izy ahoana fa tsy azoko. Fa taiza ianao ry Sara? An-dakozia ny sotro rano fa nangitahita be. Nareo mianaka sy nisy azo nantenaina. Talohan'izao ka? Natory. Vo eo any no ny fo. Ianao sy dada razaka angery Nambinina hitako ny voanareo mianaka tato trano e. Dia gaga hoe andeha ho aizy nareo. Hitanao ahoana ry Sara? Za taitra kely iny dia niantso azy nefa izy tsy namaniko. Dia nitsangana teto am-pandriana jereko izy dada razaka nanao tongotra katoka ny voaka ny vavahady. Misy zavatra tsy mazava amiko mitranga totokatrano katoka. Nambininy ty mivaranontsana mijery endreniny. Sara indray mivandravandra mampatahotra azy. Inary ny tena marina e. Ngane
ohatrany hoe misy mikosoka lamosiko. Marina raha tsy le tsy erika hijery any aka akipiko masoko ka azy hafahafa ngesandrano zany. Misy fofona sady matitidity. Ahiratro masoko tese alehany any alehany. Andriamanitra fa taony ova ranondrano androko. Dada! Dada! Vonjeo Matia dada! Dada! Nambinina? Aiza ianao zany? Aiza ho Nambinina? Tondosa dada! Vonjeo! Nambinina? Mafy korangatsy varavara. Andraso fa tonga dia dakako faran'izay elika ity. Dada! Zanaro, fa lozininy ity lozininy ity. Misondrano vatany Nambinina manontolo. Sady misy fofopaty zany. Sikino aloha ny servetanao fa sikino aloha ny servetanao Tena vaka ny saiko mandinika ny zavatra manjoanareo mianankireto ka. Ny fanontaniana ny verimberina atao tsaiko sy apetrako aminareo foana dia ny hoe fa misy inony ka tsy efa ny masonao ve ny mahita ka mahita fa tsy mampino ange ny zavatra hitako impiry moa zany ho niteny taminao ny findrantsika trano fa tsy nety ianao dia izao ny vokany. Ho lasa dala ary mety ho fatiny ato izay mianaka. Moramora aminao no miatrika an'izany hoe misy mandaka mafy ny varavarana, misy rivotra mifofofofo sy ankizy mimesa sady miazakazaka. Tehina hoe misy mahatoto ato nefa tsy misy mahatoto mahavita mandrangotr'olona sy mandaka varavarana mafy zany. Tsy mahatoto ny fahalalako an'izany fa olombelona nosy ra. Aza maivaninao tokony zavatra manjoanay mianaka. Tsy eo aminao tokoa ny toerana. Mampanantenanareo mianaka fa hijery vahaolana ingana amin'izao manjoanareo izao miasa alina rapitso dia any any mandinika an'izay tokony atao. Dia ilozanao ve izay mianaka? Nefa ny manjoanay ato aza miatra manaina? Ka tsy maintsy ny lehibe nge no mibaiko dia manaraka ny tena ry sara dia ny fatinay mianaka zany no vataninao raha fatapitso. Aza dia miteniteny foana ohatr'izany. Ka efa zao ve ny manjoanay mianaka dia mbola inona ihany? Tsy asa tsony zany eny ary mifanao velomitsika rapitso. Azo be avady atsinana ny tia hito manko zao tsy dia lavitra ny lavarangana itsambikinana lasoranga aleo mitsambikina amin'izay raha tsy nika saika ny anjera jerena hoe akaiky ny elanelan'ny loka alavitra be aniko raso hiditra avy hatrany dia ao ambanin'ny tohatrano tapify ianjyn'izay tena zava-miseho tazako tsara zao zay tranga eto an-dalatsara eto ny andro raha teo koa ty dia volana ka miditra ty an-trano ny tarany tsy mihidy ny varavarambe manao tandrevaka ve izy mianaka tena tsy fanao zany ka toerana mety hitapy fiko tsara eto sady akaiky ny varavarana efitra mivady raso hoe mbola ato moa le baranin'iny tieto ka anio tsy maintsy azava amiko ny zava-drehetra hoe iza marina ny mampijaly azy mianaka raha olombelona moa dia fampitady tsara mihitsy
Fa raha hoe sanatria matoto moa dia ahoana tokoa izany e. Volona iza no dorana dia aiza koa nisy fingotra. Izay mitranga eo rangahy mitranga. Tsy hanafa lehilahy ny tena. Firy ary zao e. Amaraika mbe folo ralina. Aleo mihainao ianao amin'izay ka. Dia mila mivonona tsara ilahy raha toky a. Ady mafy ty atrehany ty. Ary ave izany rivotra mifofofo izany. Hitapifeto any aloha mandra-pahitako izay mandeha ao an-dala tsara eo e. Feo avay zany tsisy olona tazako kely akory amin'ny lala tsara. Io fa misy mamono varavarambe sady hay ny mampaneno an'ilay varavarana dridroka be. Olombelony ty fa tsy matoto vilivily. Taso izy izany tena manao akanjo mainty ambony ambany dia sarotra afantaranako. Iny fa misotra miazo ny varavaran'ny efitra mivady. Manatona ihany akaikaiky. Zatra ny lalany reniny ty ka fahavaratra-avy no manohitsin-dalana. Hitsaitsaika hivoaka ato ary avy hatrany dia velesiko faran'izay amin'ity baramininy ity ny lamosiny. Lasao iny ko iny. Mifarany eto ny fampiororonao mivady aman-janako e. Ary sarotra fandrony e. Neny a, feo an-dady izany eo an-dala tsara izany. Nambinina, vao fa dada ihany ty e. Sara, zay ihany ty rehefa vao a. Tena feo an-dady ary neny a. Fazavahana fa tsy fantatro izay eo ambadika ao e. Mahery ngeny asany satany. Nambinina, vao a fa dada ihany ty. Tena dady izany neny a. Vako ka. Nambinina. Dada. Neny. Nambinina. Tsy ary neny a. Matory aloha ianao Sara, matory a. Tena ny vadiko. Tena za ty ka olona nofosora fa tsy matoto e. Neny koa nge kitaitaitra e. Feo an-dady avy dia tsy ho fantatra. Aza manome tsiny azy re anaka. Mafy koa nge manjo azy. Ary ianao aloha efa mba manahoana izao e. Mbola mangery firy be ny vatako ray manontolo. Ao fa tsisy tsony izany matoto mampijaly anareo mianaka izany e. Ny farana androany ny asa fampiorona anareo mianaka. Tsy azoko ry dada. Miara-tsy mahazo izany tsika mianaka ko. Fa nga ianao mbola tsy matory e. Tsy mahita tory re ahy e. Tsy niasa alina indray nga ianao? Tsy niasa alina izany efa tiako hazava amiko ny zavatra manjo anareo mianaka e. Miororo loatra ny vady aman-janako ka amaray mpianakaviana dia anjarako ny miaro anareo amin'ny zavatra izay mety hitranga rehetra. Ohatra hoe toy ity matoto mampijaly anareo mianaka ity. Dada, aza misangy amin'ny hery maizina. Olombelona maizintsaina no ny fofony anareo mianaka na mety ho sika telo azy fa tsy hery maizina izany. Ahoana ny lasana ho an'izany? Eno a? Ao e, tratrako ilay matoto anareo. Aiza ry dada? Ao an-dala tsara ao. Mitsiraro fa nivelesiko tamin'ny baraminina ny atony. Nga, andao hoe jerena? Apikely arena ambinina hiarina eto ambony fandriana. Mba tiako fantatra hoe iza nampiororo antsika tato. Ai,
eo ry dada fa tsy zakako rery neny a. Ao, ndao ary, ao. Oay, to olona manao akanjo mainty ambony ambany sady misaro-tava. Dia iza zany io ry dada? Dia samy tsisy mahalala tsikako. Isoro hoe ny saro-tavany. Ho fantatra eto amin'izay ny endrika eo ry mahatoto olombelona. Dada Zaka. Orangaty e. Dada, ny voajangy ny vavansiany io ne. Mariny io raha tsy maty. Tsy maty io fa misary maty fotsiny e. Velesiko amin'ity baraminy ity ndreo anao raha mbola tsy mifoy eo ianao a. Oka, mifona re tompoko. Ary miankina amin'ny rindrina izy eny. Orangaty ao zatsy izy. Dia aza vao aminay ry dada Razaka ny antony nanaovanao andreny a. Tsotra satria ny trano mainty no ho fasana ilevenako hiaraka ho levina amiko. Tsy mazava, aza vao tsara mihitsy aloha. Zao ary anay manko ny tany, anay ny fasana teto saingy noho ny setrasetra mpanambola dia noravany ny fasany, lasa ny tany, lasa ny moramora foana. Fasan-drazako ny teto, tokony ho eto no milevina nefa indry. Dia lainga zany nafafinao tampoka fony zanany tany anao ny tantaran'ity trano ity. Ny anaka, lainga no fovoniko iny. Dia izay tsy manina koa ny saika ripaka ao, ka manelingelany ny fisinareo tompoko dia ny kary zany manao ny ataony dia ny saka ny voatapa-dramiko. Ary tamin'ny fomba ahoana moa zany nafahanao nanao andreny? Dia ahoana ny fomba nidiranao tatao tranonay? Ka tsy anareo neny trano. Aza be vava rangaty fa fanontaniana valiana. So dia velesiko fanotelony eo indray a. Mifona re tompoko. Eny ary ka miditra amin'ny vavady a toy ny hoe hamangy anareo reny no fijery manodidina ako. Ianareo moa matory atoandro ka tsy mahatsikaritra akory ny fidirako. Eo amin'ny varavarankelin'ny lakozia no miakatra rehefa mandeha miantso azy mianaka hisakafo hariva ianao raha matoa sarao. Efa haiko tsara koa ny toeranareo rehefa misakafo ka asiako fanafody fampatoriana mahery vaika ny sakafonao raha misia. Dia tsy maharesy ambonin'ny tany ianao. Hitako amin'ny matory matiko. Ay misy fanafody ny sakafo nohaniko. Dia aveza zany le fosy le vehivavy lava volo miakanjo fotsy mihosin-dra. Ka misy haut-parleur miafina ne maromaro miafina takona amin'ireny sary amin'ny rindriny ireny mandeha bluetooth e. Dia afa-ty amin'ny telefoniko aho no mandefa an'ireny feo ireny. Za no mandaka amin'ny varavarany. Le vehivavy lava volo miakanjo fotsy mihosin-dra indray dia robot iny, fanampy akanjona akanjo fotsy misy ranomby. Dia avy amin'ny alalan'ity komandy ity kosa no mibaiko azy. Kamera ny mason'ilay robot ka. Le robot zany nandady tamin'ny rindrina iny? Izany indrindra anaka, izy indrindra. Fa ianao moa nety tahotra loatra ka nihevitra azy ho reninoko. Efa tao ambany fandriana tamin'iny anaka. Notsindromiko fampatoriana ny reninao dia avy eo ny bataiko nataoko teo ambanin'ny fandriana. Dia avy eo tapify tao ambanin'ny tohatra. Le robot no hitanao tamin'iny anako. Hitako moa ianao no mipoitra tampoka. Tena enjana zany. Ary le tao midosy ahoana ndraika ka fatitsaky fa 3 andro no natao tao anatin'ny barika misy ranomby. Dia inona raraka tamin'ny vatanao iny anaka. Le robot koa moa no nandrangotra anao ka
Le robot koa zany nanakaratoko ny varavarana tamin'le ariva iny. Mahavariana sy mahatalanjonako. Saingy tsy ho hafa be lenao ry dadarazaka. Fona re anako. Ny mba de manjanako ny foinao. Ka samy mijinjena fafiny tsirairay. Tena mifona. Ny elan'ny toratorana koa raha ty mahavo masonangatra. De maiza mamindra ny amin'ny sisa ry olombelona matotoa. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Trano mainty na Androvalolo. Nosoratany Hamrandria Mihaja, novelominy Rakoto, Sinez, miaraka amin'ny Anjarliva, Vantsoa. Nandray feo sy nanatotosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.